zany a boky misy eo amin'ny 270 pejy eo. Misy sary ohatrany hoe enimpolo zany a, izy zany takila ray sary dia takila ray mifanila azy le litera mifandraika aminy ohatra hoe I indépendance dia ny sary mifandraika aminy amin'ny takila ilany. Dia mety ahitana sary enimpolo io zany dia amin'ny enimpolo eo koa ny soratra. Andriamato Ranjeva izay eo amin'ny akademia, lehibe ny akademia no nanao ny préface-n'izy io, isaorana azy manokana eto indray ny nanekeny hanao an'izay préface zay. Mahafinaritra mihitsy ny teny fanolorana nataony zany mampieritreritra. Dia Larmaton no nanotany boky. Ity boky ity zany amin'ny ankapobeny dia rakitra tsara sy atsoratra mikasika ny fahitanay ny fototran'ny raha politika indrindra ny demokrasia tao anatin'ny 80 taona ny iverenan'ny fiandrianam-pirenena. Olona roa zany zay no nikonokona an'io za Kopovy dia Andry Nirina izay olona mpandinika ny toetra raha politika ao Madagasikara. Betsaka be le sary azo avoaka nefa ny tsy afaka ho avoaka daholo fa izy mazoto ametraka an'ilay izy ao anatin'ny contexte zany dia izy koa manana ny eritreriny izay mifanohitsy tamin'ny sary nataoko. Dia nahita ny éditeur zay fa tamin'ny taona 2014 tany zany nefa nifampiresaka an'io dia hoe tsara raha avoaka amin'ny fankalazana ny 80 taonan'ny niverenan'ny fiandrianam-pirenena fa tratran'ny Covid moa dia tsy tapako. Miresaka zany sika ohatra hoe famaritana an'ilay teny ohatra ny amnésie zany eo amin'ny litera A dia afaka faritatsika ohatrohatro zany izy amin'ny teny frantsay moa zany le boky. En 1996, l'opinion publique n'émet aucune protestation quand Albert Zaf subit une procédure constitutionnelle d'empêchement. Après l'avoir pourtant soutenu pendant la crise de 1991, puis porté au pouvoir par les urnes en 1993. En 1997, les électeurs ramènent au pouvoir l'amiral Didier Ratsir, qui avait pourtant été évincé du sommet de l'État après la crise de 1991. Tout ce qui lui avait été reproché durant les 16 années à la recherche du paradis socialiste, ainsi que la violence de ses partisans pendant la transition 91-93 ont été oubliés. En 2018, Anja Dzuel revient au pouvoir par le biais des urnes en remportant le second tour face à son rival Mark Ravaloman. Les électeurs passent l'éponge sur les circonstances et le bilan économique de la transition 2009-2013. Ce comportement prompt à oublier ce qu'il a encensé ou rejeté dans un passé récent caractérise-t-il la grande magnanimité du peuple malgache, sa versatilité ou son amnésie? Nalaza tao le cybercriminalité. Iny zany mbola nareny définition reny zao mbola eo indrindra manko zao hoe fanontaniana hoe inona tsara le cybercriminalité. Any amin'ny tany mandroso any nataontsika sary zany atao tany ataontsika hoe démocratique alaitsika filamatra. Miresaka ohatra hoe phishing bancaire na miresaka pédophilie, miresaka darknet zany le resahana amin'ny cybercriminalité. Aty amintsika mety misy hoe nigadra ny mpanao gazety na mpanao Facebook anankiray satria nanao teny tsy mahafinaritra loatra ny olona manana fitondrana na manana fahefana. Dia eo le hoe inona le cybercriminalité maro. Io zany dia tonga amin'ilay hoe tsy tena scientifique ny anay fa fandiniany. Mety azo anoharana anazy dia hoe ity ny zavatra kasaintsika ao afarana, ity ny zavatra nafaran'ny nomena fahefana, dia ity ny entana tonga. Ohatrohatr'izay zany le fomba fampisehoana an'ilay izy. Dia ao anatin'izay samy mandray izay tandrify azy zany izay sahaza anazy eo hoe aiza ho aiza amin'ilay entana nikasaina afarana sy ilay entana nafarana sy ilay entana tonga zany ilay démocratie atsika. Ny tena azontsika tsoahana zany dia somary faritana eo amin'ny faritana amin'ilay sary eo amin'ny voalohan'ny boky hoe ny démocratie eto amintsika dia le famaritana nomen'ny vahiny azy no ezahantsika ampiarina kanefany
rehefa tiniana dia tsy ampiaritsika arak'le ahoana natao zay ny fepetra rehetrarehetra misy any amin'ny tany sy nandikatsika anazy zany tsy manaraka ny fepetra rehetrarehetra anga na mandeha any amin'ny tsizy. Io zany amin'ny maha olom-pirenena amin'ny rahalahy dia takan'ireo olom-pirenena maro izay hitanay eo amin'ny tambajotra moa zany be da be le hevitra, be da be ny olona te hanao zavatra ary te hanasoa an'ilay firenena, zany hoe maro ny tsy mahita hoe avaiza ny hanombohana anazy, inona ny hanombohana anazy, samy miezaka any amin'izay tandrifiny azy ihany nefa ohatran'ny hoe toa tsy dia tena mirindrina indray ny ezaka atao satria ohatran'ny samy miady rery any amin'ny sisiny any. Ho anahy manokana zao sary ihany no mba haiko zany. Dia io zay inona ity sary ataoko ity hoe afaka mety hoe misy zavatra pozitif hoentiny na dia hoe miresaka le sary manko ohatran'ny hoe negatif ozy hoe negatif fa ny marina zany fa misy avisana an'ireny zavatra ohatran'ny hoe negatif ireny mba hiavian'ny soa. Dia zay ny hitako hoe andeha sara mety hoe hanitikitika saina, hanitikitika ny fanahin'ny olona any ambadika any, tsy haina mety misy olona mpanapa-kevitra any na olona mety hoe afaka mi-influencer mijery amin'ny sary iny. Tsy fantatra loatra zany zay, za manokana tsy haiko fa io ny ihany haiko manao sary dia io ny alefako. Dia ohatrohatr'izay koa le nanao le boky. Izy ity zany tsy hoe boky hoe miresaka vaovao nitranga teto amin'ny firenena ohatran'ny hoe dessin d'actualité fotsiny akory, fa tena hoe zavatra apetraka ho an'ny tantara hoe izao ny zava-nisy dia mba hahatonga antsika handray fepetra. Io zany samy mandray ny tandrifiny amin'izay avy eo any amin'ny toerana misy azy, ny tsirairay hoe io ny zavatra novakiako dia aiza ny sehatra misy anahiko, inona ny azoko atao zany. Fa ny tena zava-dehibe ho anay zany dia tsy hoe mpanome lesona tsy akory fa ohatran'ilay olom-pirenena maro hoe te handray andraikitra dia mahita hoe eto no afaka manao zavatra satria eo ny sehatra misy dia eo zany miezaka. Araha-basoa moa zany raha ohatra ka tena hoe ity sarisary sy asa soratra ity ve nanova zavatra na dia na tsara kelikely fotsiny noho ny omaly aza ny fiainantsika tsirairay avy dia tena efa azo lazaina hoe misy tanjona tratra.